Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana izitsika ity amin'izao zoma 4 ny volana May izao. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Taratra sy les nouvelles ary ny Courrier de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinezy ary miaraba koa ny pentsika amin'izao takarivo izao. Ya, ny anisan'ny resantsika eto Frank Ramarson teo aloha zany le karazana fihetsiketsehana tsy fankasitrahana zay no nambaran'izy ireo ny fitsabajabahany vahiny amin'ny raharaham-pirenentsika amin'izao fotoan'izao natao tetsy Korondrano tamin'ity herinandro ity ahoana no fijeriny Courrier de Madagascar an'izay ny zavatra tsara fatarina angamba ho an'ny vahoaka dia hoe izy zany mikarakara fihetsiketsehana ary izy zany nampikaraman'ireo olona ireny ho any Korondrano tany Tanimena ary izy zany nampanao an'le bande-annonce tao amin'ny télévision maromaro zay nisy teto ary hita sary teo hoe izy zany olona avy eo amin'ny fididin'ny filohan'ny zamita no tonga teo zao zany nikarakara azy fa zao tokodina ny sain'ny vahoaka hoe ny vahoaka nakaina. Ny zavatra mampalelo manko dia ny hoe hitaro kely le raisonnement retaoko hoe ny anaovana le boucle dia nisy tapitapoka fihetsoana avy any amin'ny FFM ny folo alin-da ary ny CC ireo le conseil zany de suivi amin'ny feuille de route dia mangataka ny candidat anankitelo avy dia hoe ho an'ny épice dia ny épice maraina manao ny fihetsiketsehana dia nekaiky ny siège européenne anekaiky ny ambassade Afrique du Sud tany ambady Vatikany misy ny siège PNUD sy tsy nahataratasa azy zay ngamba tokony fa namjeren'ny olona to vitsy ihany mahay miteny mahay manoratra ary diplomatique amin'ireny tanjo zany tadavina zany dia mazava tsara satria nivoaka omaly ihany le tanjo hoa emory ny fifidiana fa le mondy hoe fitsapahany vahiny amin'ity raha tokatrano malagasy ka tafahoatra loatra zay fitsapahany zay raha nambaran'ireo le olona zao iny ataoko hoe le olona zany zay nataoko anao tsy ampy amin'le hoe fahalalana ara-politika tsy ampy le fahalalana ara-ataontsika hoe diplomatika indrindra ny fahaizana manao le hoe relation internationale. Misy maria zao eny amin'ny radio sasany mamay hoe ahoana ny tsy appliquena ny convention de Vienne mangina commune raha sy ny mangina Obama amin'ny milaza hoe misy guerre chimique misy mampiasa guerre chimique Bachar el-Assad na ninona raha nampanginina reo tamin'ny nanongana ny Kadhafi na ninona raha nampanginina reo tamin'ny nanongana ny Gbagbo ngany sy ny teny vahoaka afrikana ny vahoaka siriana indrindra koa zany satria ilaza hoe ny occidentaux manao zay ny russianina moment Syrie dia milaza ihany koa fa hoe izy dia manampy ny Syrie ary anaty négociation convention internationale zay ataony amin'ny Genève zany momba ny Syrie izy dia miaro hoe ny fanelanelana négociation ara-politika ihany no tokony atao fa tsy manala an'izay matao Bachar el-Assad zay ve ahoana ny fahitany gasy an'izay fahitana an'ireo zay mampirisika hoe le vahiny zao fa nga averinao hoe le communauté internationale satria zany koa ny voizina inona moa ny arimbeto Madagascar mbola afaka 20 taona nge 20 taona nge vao exploitable amin'ny pétrole fa ny RDC any Tanzanie any Mozambique sy any Angola efa mitrandraka pétrole le olona ka any azy mbola mamaky azy aloha titsika tafiditra anatin'ilay hoe nanomboka tamin'ny 2001 Dakar 2 amboary aminareo io fa tsy milamina amin'le hoe fanaovana fifidiana premier tour de ville tamin'izany nisy koa zany le hoe fametrapeelana andriamanitra Valmana sy le hoe karazana coup d'état constitutionnel satria meny maramila ny manjarajoelona avy eo le ataontsika hoe fahefana zay tokony meny amina hoe président sénat tamin'ny anankiray dia eo zany tsika no karazany manontany tena tiany ny prime ministre hoe voalohany aloha tsika tsy mahavita tena manao fifidiana tsika tsy manana le ressources satria azadiny fa isam-bolana nateo Ravalmana nateo Ratsiraka nateo rehetrarehetra zay milaza azy hoe filoha mahay ministre mivolatra amin'izany $1 million isataona isika na eo azy lazainy hoe manan-kareny tsika ambany eo io nitadaviny vazaha alainy zao tsy mitady an'io ny vazaha tsy amin'izao aloha mbola fantatry momba ny pétrole dia hoe 1000 barils jour manomboka amin'ny octobre no trandrahana
barils. Any Arabie Saoudite 1 million de barils par jour. Ny compagnie iray any Angola, any Nigeria. Ary amizay no mbola $60 ny baril zany vidiny eto Madagasikara. Zany hoe tsy mbola zany compétitif mihitsy ary mahatonga zany total momba ny be milangy tsy miteny satria misy pétrole léger ao fa vino zany rentable mbola afaka 20 na 30 taona zany hoe tsy de rarahin'ireo loatra zay Madagasikara fokotsika malagasy tsy miteny olona avaty nosy nombrilisme no ampiasaina de miseho hoe manambola nono reto tsy manambola nono reo satria mahatonga misy laguerre ny RDC manambola be izy eo ary zay mahatonga Kabila de tanzanianina ary zay mahatonga ny Tanzanie tafavoaka satria ny arenan'ny RDC mety any amin'ny Tanzanie ary tsy mahagaga raha ohatra manao intervention ny SADC any RDC satria tanzanianina Kabila ary irovan'ny président SADC ny Troïka de mitondra 4000 olona maratanjaka anatin'io mahatonga secrétaire général ny ONU ny tonga eo de mandingana izy an'le OUS SADC zany hoe adinitsika zany anatin'izay hoe nany Mali azy misy intervention française teo atramizao mbola any ina la Union africaine mercure tsy miteny fa tsika zao mbola tsy tonga sainy tsika zao satria ireo fotsy Union européenne frantsay américaine ireo zao no manjay ny tatana ka Madagasikara ary zay no samihafana tadidinareo fa tany amin'ny Kadhafi tsy niera tamin'ny africaine ny frantsay sy ireo force européenne reo nanongana ny Kadhafi fa tokony any zao tokony mba eritseritsika hoe ory zareo sao de lasa lavitra miteny izy hoe le candidat anankitelo manina maniry anazy le candidat anankitelo satria nisy ny conflit ratsiraka sy ravalement tamin'ny 2000 madame la ravalement zany no karazana mi-incarné zay nisy conflit ravalement na Ratsuel ary matahotra izy raha pitsy raha afaka pitsy hoe izy crise raha reo mbola milatsaka de manao deuxième tour tsy fantatra zay manao deuxième tour ary tsy anaiky mihitsy resy olo ao anatin'izay rehetrarehetra nefa Frank Ramason nambaranao toy ihany fa mety emotra mangataka ray volana moa zany reto CC ny folo alindasy ny FFM reto ny Florazuel tetsy andany zay ny teny hoe misy vola ohatra ny vidin'ny force on to azo ampiasaina etrentsika an'izay fifidianana zay fa tsy lana ny sehatra resa-pirenena zany nge mbola resaka hoe fandremboremo bahoaky tsy 24 millions et demi de dollars de mahavita manao fifidiana de anao aménagement budgétaire de esorinao zany vola ho an'ny fahasalamana esorinao zany vola ho an'ny agriculture mamono valala esorinao daholo zany ireo rehetrarehetra tokony anasony vao fa zay nataoko hoe aza mandribrevy manodikodina saim-baoka reza fady indrindra fa mahatonareo nanao ty resaky hoe aimono ray volana ny fifidiana matoa zany nanao ny cinéma io ohatra ny korondrano de ny vahiny natao prétexte anipahana ny ONU sy ny SADC sy ny afrikanina sy tetra dia angamba ianao mbola hiatrika ny 26 juin ihany lo zay manitany olona aiza satria zany resaka personnel faharoa dia hitanao tsara zany fa raha 24 juillet no ataony fifidianana de miala izy zany andro any araka milazainy CES ary zany baky ny CES satria senita mbola tsy afaka hiteny aembotro na tsy dikan'izany miala ianao zany androany na rapitra zay ny tena atahoranao ny tena marina satria raha mialo ianao de tsy fantatra zay ataony zay mandimby anao satria le fampatokisana sy fitokisana tsy aray de tsy misy tsony de so de any tsy fantatra tsony ary tsy fantatra zay ho fandehana ohatran'le hoe rapitso de misy aza lambo zay manodidina sy ny nama satria any tsy nange mbola toko izay no atahorana sa zay hoe no réglena de lazao tsara zay no réglentsika hoe ahoana raha mialo izy ahoana koa zany le hoe le candidat anankitelo hoe tokony raha za miny fa raha misy candidat regny milaso hoe za hiala de miala ny anakory fa hoe le izy manky le hoe zay natoran'le reto manao organe de prévention de résolution du conflit na hatrany ny ONU na tsy ta izy rapide régler problème crise post-électorale satria tsy anaiky ko izy fa hoe isy reconnaissance internationale no valim-pifidianana io ka mba te ametraka kosa angesika hoe io ny ady gasy zany folo alonda ny CSC sy ny FFM zay hoe lelazako ino le nombrilisme gasy hoe isika mbola ambony afrikana ambony israeliana sy palestinana miady hoe ambony zay conflit nisy any Asie hoe tsika zany de mahita le génie malagasy hitanao tsara zao fa hatram'izay mihina mampantra amin'ny malagasy zay le fiavozahona zay foana eo masony zao tontolo zao fa ianao matanjaka noho ny hafa hitanao tsara zao fa de hoe misy fitaovam-bavahana botsorotra de mangataka hoe fifadikanina le malagasy nefa tsy mihinakanina naturellement depuis 6-7 ans
rehefa hitanao tsara zao fa mitsongo vao hitanao tsara zao ny analakely de mbola rabirabinao izy mbola ambaninao misy fifadikadina vanony mivavaka ho antanjazo aza ampiasaina azafady indrindra nge le fivavahana amin'ny resaka politika satria io foana no nandeha ndre mandeha tamin'ny 91 nanaovana ny conférence nationale satria tamin'izany rava ny mur de Berlin nitoto anatin'ny libération politique sika rehefa resaka communauté internationale resany vahiny to mbola afaka ihany tsika raha talohan'ny 91 mbola teo hoe miala amin'ny américaine sy ny français de makatemy Russie zao izy rehetra re mitambatry mitovy dolo ny intérêt-ndreo na ny sinoa na ny brésiliane na ny frantsay na ny américaine ny Afrique ary Afrique ny enjeu satria amin'ny lafiny ataontsika hoe 4% taux de croissance de mahavita deux chiffres ny Afrique raha ny tombatomba ny FMI fotsiny ary momban'izay ary zay nataoko anao hoe azatsika mba hoe hiala amin'le communauté satria afaka miditra any amin'ny sinoatsika tsy misy olona hanampy anao zany ao efa mitovy clé dolo ao araka ny tenin'ny tanora ary hitanao tsara hoe ahoana mifiregle ny conflit misy mikondane hoe frantsay ny Mali tsy misy ngava terroriste no manenjika azy ary zay natao mikorondano ty tonga amin'ny resaka extrémisme satria misy mampirisika zany ny malagasy akala vahiny anefa ny zao ny teny ilainao le hoe firaisankina fifanolotoloana mondialisation irany rehetra ampanjoso ny firenena soranao Frank Ramarsona teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androan'izao misaotra anao sineza misaotra koa an'zero tenenao tsika mandrapita fa amin'ny fotoana antsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefanialina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina